here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
zay tsika mba ahafahantsika mijery ny zava-marina tena marina araky ny nanoratany tompo ny soratra ao anatin'ny baiboly zany. Matio a de ny toko faharoa amby folo de ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefapolo. Matio toko faharoa amby folo andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary a no amakitsika ny teny manao hoe: ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe: mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany koa no itoeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao anatin'ny tany. Zay le teny mitondra fisalasalana ho an'ny sasany ary mahatonga ny sasany ihany koa izingizina tanteraka hoe tsisy an'izany maty zoma zany fa alarobiny nahafatezan'i Jesosy. Satria nahoana? Rehefa nangataka famantarana tamin'i Jesosy reto olona ireto a, dia tsotra ny valiteny nambaran'ny tompo aloha hoe: ny taranaka mitady famantarana ozy de zao a, ny ratsy fanahy sy mijangajanga ary fatra mpitady famantarana. Ka iny aloha zany tsy hidirantsika fa manana ny heviny sy ny tena dikany tokoa zay teny zay a, ary misy zavatra tian'ny tompo ho ampitaina tanteraka mihitsy. Fa ny famantarana omenany reny ozy ny tompo de zao: tsy misy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Ka inona moa zany famantarana ny amin'ny Jona mpaminany zany? De ny toy ny teny zany hoe: fa tahaka ny toeran'ny Jona tao akibon'ny hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina, zany hoe telo andro sy telo alina, dia ny toy ny teny hoe toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao anatin'ny tany. De raisina am'izay zany raha ohatra hoe araka le lesontsika sy ny fampianarana momba ny andro nahafatezan'i Jesosy a, de any ny tena ametrahan'ny olona le izy zany hoe maty alarobia ho ay Jesosy io. Nahoana moa? Raha ohatra ozy izy nareo mipetraka hoe maty zomay Jesosy io a, de tsy mitombona mihitsy le telo andro sy telo alina izy tao anatin'ny tany, na tany amin'ny fiaina tsy hita, na le hoe nalevina zany. Satria raha atao hoe zoma tokoa zany Jesosy ny maty a, de firy andro sy firy alina moa zany tao anatin'ny tany izy, na hoe tao am-pasany. De zao a, ny ray alina zoma alina sy ny sabotsy tontolo ary ny sabotsy alina, reo ihany zany Jesosy ny tao am-pasany raha araky ny lesona zay nianarantsika aloha. Satria zoma hariva izy zany maty, de ny alina n'iny izy tao am-pasana, ny sabata tontolo n'iny izy tao am-pasana, sabata alina rehetra izy tao am-pasana. De hitantsika tamin'ny lesona ao anaty baiboly hoe alahady maraina izy no nitsangana, zany hoe ny roa alina sy ray andro, zay ihany ny tao am-pasana zany Jesosy Kristy. De hitanareo ozy izy fa lainga be le maty zoma satria tsy mahafeno an'ity telo andro sy telo alina ity. Ekena ary fa marina zay aloha. De areo tsara ny fantarantsika mba ho fantatro ny tena dikan'ity zany a, amin'ny famaranana n'ity fampianarana androany ity. Fa andao koa isaina ary, raha hoe larobia hariva izy no maty, de andao isaitsika alahady maraina izy no nitsangana. Zay ny voalazo anaty baiboly a, fa io a tsy azotsika ahodina le voalazo anaty baiboly a, fa raiso tsara zany raha larobia izy no maty, zay aloha tsy voalazo anaty baiboly, fa ny voalazo anaty baiboly zany de le hoe alahady maraina izy no nitsangana. De andao ary tsika anisy alarobia alina ray alina miampy ny alakamisy atoandro tontolon'ny andro ray alina sy ny ray andro zany zay. Tonga indray zany ny alakamisy alina miampy ny zoma tontolon'ny andro, roa alina sy roa andro zany zay. De mitoy ihany zany zoma alina indray zany izy miampy ny sabata tontolo, de reo zany le telo andro sy telo alina reo. De nefa ny baiboly de manambara fa alahady maraina Jesosy no nitsangana, zany hoe mbola miampy alahady alina. Ny dikany zany raha alarobia zany nisy atsika de telo andro sy efatr'alina. Zay zany natao anatin'ny fasana, natao anatin'ny tany Jesosy Kristy. Noho izany tsy ahafahana manamarina ihany koa zany ty teny ty hoe alarobia no maty Jesosy. Raha tsy hoe nga afindra nareo indray hoe ay tsy alarobia indray izy maty fa alakamisy kay no maty ka.
ato hoe alakamisy maraina by zany maty a de alakamisy ny marainana izy de efa nalevina de maome tsara n'le 3 andro sy 3 alina mandra-pahatonga ny hoe alady maraina nitsanganana nefa moa efa larobiny navoaka hatram'izay fa tsy alakamisy a fa ngamba tsy avoaka indray izy hoe alakamisy fa de zay zany a hitatsika am'izay koa zany hoe tsy ahodikodina lay baiboly tsy ahodikodina mihitsy a fa samy tsy manome an'le 3 andro sy 3 alina zany na le alaroby ariva na ny zoma ariva samy tsy manome daholo reo efa nataontsika teo ny fanosana raha zoma izy de 2 alina sy ndray andro raha laroby izy 4 alina sy 3 andro fa tsy 3 andro sy 3 alina araky ny verany sasany azy de eo am'izay mahatonga le mpampianatra hafa mampiditra le filazantsara hafa am'izay de kosehina le marika toko 217 le milaza hoe maraina ny andro alahady jesosy no nitsangana tamin'ny maty de tsy raharahiana koa fa modina tsy hita le matitoko 7 ka hatramin'ny 4 zay nanambara fa alady maraina vo mazava ratsy mbola maizimaizina no nisehon'le voninahitra nitsanganan jesosy tsy raharahiany reny a alady maraina de tahaka zany koa nolika toko 4 fa lazaindry zareo am'izay zany am'le filazantsara hafa hoe sabata ariva maty masoandro no maty jesosy de eo am'izay aza rehebirehibe ntsika fa ny tena filazantsara ny tena fahamarinana ny tena baiboly ny tena tenin'andriamanitra de manambara hitany masotsika mihitsy mbola avereny vakina indray le marika toko 217 iny any de ampy iny izay manambara mazava be hoe alahady maraina na hoe andro voalohany no nitsangana tamin'ny maty a jesosy kristy fa tsy andro sabata ariva akory zay ny tokony fantatsika tsirairay avy a ka anjaranao mieritreritra fa raha za aloha na de ataoko hoe olona tsy nianatra za mahay mamaky ny teny fotsiny a de fa ampy aho hoe ay ve tsy alady tsy ady sy sabata ariva zavady no nitsangana jesosy fa alady maraina fa mba amenao tsara sy amenona tsara sy apety le hoe 3 andro sy 3 alina de forsena fotsiny hoe sabata ariva zany jesosy no nitsangana teneniko hoe forsena fa satria tsy ao anaty baiboly izy fa ozy aho hoe maninona raha ana forse ihany a tsy aloha hoe forsena hoe alaka misy maraina izy maty de am'izay mba mety tsara ihany koa le 3 andro sy 3 alina fa zany hoe fa laroby moa napetraka hatram'izay ka de zao a zay zany nefa atsika mahita tsara hoe fandrebirebena sainy ty zavatra ty a raha io ny aterana ametrahana zay larobe hoe 3 andro sy 3 alina araky ty teny ity de tsy mamome an'le izy any fa lasa 4 andro 4 alina sy 3 andro zany le izy a araky ny fanosana zay nataontsika teo dikany zany de zao a matoa zany tsy mety le izy raha maty alaroby tsy mety any le 3 andro sy 3 alina tsy mety koa zany le izy na maty zomara de tsy maome 3 andro sy 3 alina ihany koa dikany zany de zao hoe tsy misy ifandraisany averiko tsara tsy misy ifandraisany amin'ny andro na hafatesan'i jesosy kristy velively ity famantarana na fanoharana na valiteny napetraky jesosy ho an'ny ny olona zay mitady famantarana tamin'ny fotoana io averiko tsara hoe tsisy ifandraisany amin'ny andro nahafatesan'i jesosy io ary za koa eto manizingizina tsara fa tadidinareo ngamba le hoe 4 telo sosina le fanambarana naverin'i jesosy iny 3 tamin'ny mpianatra le hoe hiakatra ho an'ny jerosalema izy de vonon'ny olona ombona amin'ny azo fijaliana de hitsangana maty a amin'ny andro fahatelo naverina iny 3 ary hitatsika hoe tanteraka rabaky teny de nyvonona tokoa izy tamin'ny andro voalohany nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo andro voalohany le namonona sy nanombona azy zoma le andro fahatelo nitsanganany alahady de tanteraka rabaky teny fity zany a tsy tanteraka rabaky teny mihitsy ty raha hoe apetraka am'le hoe nahafatesan'i jesosy tsy tanteraka rabaky teny hoe 3 andro 3 alina fa raha ny tena izy araka fampianaran'ny olona matsy de tokony ho zay tokoa zany le izy ka io mahatonga amin'ny teny hoe tsisy ifandraisany am'le andro nahafatesan'i jesosy mihitsy a ity valiteny napetraky ny tompo ho an'ny olona ity zany ka rehefa tsisy ifandraisany a zavatra hafa zany ny dikan'io ka zavatra hafa mihitsy io fa tsy ilazany nahafatesany mihitsy io mazava be ngely izy raha hoe misy ifandraisany amin'ny fahafatesany tahaka an'le hoe fomba hafa nilazany jesosy an'le hafatesany le hoe raha vao ty tempoly ty a jaona toko 2:20 hatramin'ny 1:20 raha vao ty tempoly ty ho izy de atsangako amin'ny atelona tanao mifandray tsara am'le 4 telo sosina ary mifanandrify tsara am'le andro nahafatesan'ny tompo sy andro nitsanganany fity zany tsisy ifandraisany ty zavatra hafa ry zay mihitsy ny tiako tsindrina hoe raha nyveriny indroa io a farafakeliny na nyverina iny 3 ohatran'le nanambarany jesosy an'le 4 telo sosina naverina iny 3 tamin'ny mpianatra de ho tanteraka sy
tsy azo ovaina fa tsy maintsy ho tanteraka ara-baky teny. Fa matoy io ane indre mandeha ihany, tsy namerina an'io indroa Jesosy, tena tsy namerina an'io indroa, azonao jerena tsara ny baiboly tsy namerina an'io indroa mihitsy Jesosy Kristy, fa io raha io ihany. Dikany zany tsy zavatra ho ara-baky teny io, ohatry ny fanoharana rehetrarehetra ihany io, de tokony hazava amintsika raha nanao fanoharana zao ny tompo hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny arato-tarihana zay nahavorony samy hafa karazana rehetra, avakeo ane ny matitoko fahatelo ambin'ny folo de ho hitanareo zany, de avy ny olona sisy ka nanangona ny tsara de nataony akarina, ny ratsy kosa de nariny, de mazava ho azy fa fanoharana zany zavatra zany, fa tsy midika mihitsy zany hoe ny olona zany de tsy vonjena fa niazan-drano anaty ranomasina natao zanak'Andriamanitra, tsy ara-baky teny zany, fa fanoharana zany de tahaka an'izany koa ty. Ka inona ary no hevitry ty fanoharana ty zay zany tokony hipetraka ao anatin'ny saitsika, fa tsy misy ifandraisana amin'ny andro nahafatesan'i Jesosy mihitsy io, aoka azava tsara amintsika. De ny dikan'io de zao, zavatra roa no azontsika raisina afatra tian'ny tompo ampitaina amin'ny zavatra io. Ny voalohany de Jona égale Jesosy, zay atao hoe zanak'olona. Inona ary ny dikan'izany? Jona de ny rahana ho an'ny Ninive, Jesosy kosa ny rahana hoe ty ambonin'ny tany. Ny antony nanirahana ny Jona dia hitory fibebahana ho an'ny olona ao Ninive, mba hiala amin'ny ratsy fanaony izy fandrao aringan'Andriamanitra. De tahaka an'izany koa Jesosy Kristy de ny rahana tety dia mba anome mihitsy ny fibebahana sy fiainam-baovao ho an'ny olona rehetra de ty ambonin'ny tany. De ny fahatelo itovizan'ny Jona sy Jesosy am'izay de zao Jona zany de nilaina mihitsy nampidirina tany anatin'ny kibon'ny hazan-drano mba ampanakery ny afatra nentiny. Marina hoe nisy tantara teo hoe nanda izy tsy nety izy de tezitr'Andriamanitra de natsipy, de rehefa natao filokana teny am'le sambo zay hoe ny safotofoto vokatry ny tafio-drivotra de natsipy Jona, zany ny tantara nisy. Fa ny planina zany de zao hoe nilaina mihitsy iny fandehanan'ny Jona tany iny mba ampanakery sy ampanome lanja sy fahefana ny afatra hoentiny. De ohatr'izay koa Jesosy nilaina ny fahafatesany sy ny nandatsahana ny rahany mba ampanakery ny fampibebahana sy ny fampiovana sy ny iraka rehetra zay nanirahana azy de ty ambonin'ny tany, zay mifototra am'le hoe famonjena ho an'ny zanak'olombelona rehetrarehetra. Ka ny teny de mipetraka hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Zany hoe zay mino an Jesosy de tsy ho very, tahaka ny hoe zay nino an Jona dia avotra rehefa ny bebaka. Zay zany le fitoviana voalohany. Fa eo am'le resaka hoe 3 andro sy 3 alina ndray de misy itovizana ihany le izy, ary eo am'izay jerentsika hoe hevitra inona ny tiany ambara satria tsy tanteraka ara-baky teny io. De aleo ary hazava tsara amintsika fa toy izao no tokony ho fantatrareo Jesosy Kristy de efa nipetraka tany aloha tany ny faminaniana, hoe ateraky ny vehivavy virjiny ao an-tanàna Betlehema sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Hainareo tsy enjery zany tantara zany. Fa raha voateraka izy de voalazo anaty baiboly ny andro naterahany sy ny fomba niterahana azy. De taoriana kelin'izay de le izy 12 taona le hoe nakany antepolo de tsy hita, de nody ndray aman-dreny de izy mbola nijanona tany de tsy hita, de avy eo de tavina tany antepolo izy. Zay ihany. Fa ny fiainan'ireo taoriana zay sy tao anelanelany zay zany tsisy mihitsy. De tsy fantatra zany zay nataony zany hoe Jesosy zany tam'zany hoe 13 taona naninona, 14 taona naninona, 15 taona naninona sy ny hoe fahazazany talohan'io 12 taona io, tsy voasoratra. Fa rehefa natao batisa izy, nipotry Jaona mpanao batisa, de iny koa izy vao natao batisa, de teo zany vao nanomboka ny siondray lay Jesosy Kristy. Ary rehefa vita batisa izy de nisy fanan'Andriamanitra, haitsika tsara zay tantara zay nisy fanan'Andriamanitra ny nidina avy any an-danitra tamin'ny alalan'ny endrika voromailala, de nisy feo izay nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. De fantaro tsara fa nanomboka tamin'izy vita batisa, nisy an'iny fanahy masina avy any an-danitra iny sy le feo iny tao aorianan'iny izy de nanao fivadikanina nentina tany anefitra mba ho lainy devoly fanahy 70 andro sy 70 alina. De nanomboka teo zany zay vao nisy ny atao hoe Kristy na Mesia. Fa izy le voateraka iny mbola tsy Mesia iny, mbola tsy Kristy iny, fa izy vita batisa de
tonga le fanahy masina ino ny fanosorana azy de taoarinan'iny izy le nitoryteny tao amin'ny lika toko faefatra andininy tsy tadidiko moa le andininy fahazonareo jerenana izy a le misy an'le teny hoe ny fanahin' Jehovah tompo natao amiko satria efa nanositray itoryteny somafaly izy a andefa ny mpifatotra ampahiratra ny jamba sy ny sisa ary itoron'ny taona ankasitrahan' Jehova de zay zany midika hoe voahositra izy de tamin'iny izy vo natsoina hoe Mesia de izy Mesia iny koa zay vo natao hoe zanak'olona ny atao hoe zanak'olona zany de zanaka olona tsy hoe zanaka naterak'olona fa zanak'Andriamanitra natao olona zay no manome an'le atao hoe zanak'olona zany hoe misy dikany daholo zany rehetrarehetra izany fa nateraky ny olona ihany izy fa zanak'Andriamanitra zany de zao a nanomboka izy vita batisa zany zay vo hoe zanak'olona zay vo hoe Mesia zay vo hoe Kristy fa nytalohan'izay mbola tsisy reo tsy mbola nisy reo de izy le voahositriny zany zay vo azo lazaina hoe lay tena zanak'Andriamanitra lay tena zanaka lahatokan'Andriamanitra tany an-danitra ary zay no natonga azy ny teny izy mihitsy a no nanambara zany hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokany mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay de manompoka eo zany zay vo tonga tetỳ an-tany lay hoe zanak'Andriamanitra na le hoe Kristy na le hoe Mesia nosorana izy a zay vo tonga reo de iny am'izay zany nijerentsika nanomboka tamin'iny mandra-pahafatany teo amin'ny azo fijaliana de avy eo niakatra ny akany an-danitra indray reo vanimpotoan'ireo zany a izy vita batisa de avy eo matika nitsangana de niakatra ny akany an-danitra de reo a telo taona reo voaporofa ara-baiboly zany fa fotoanantsika moa kely de kely a tsy ahafahana mijery tsony de telo taona reo de ireo telo taona reo mihitsy no mitovy am'le hoe telo andro sy telo alina zay rehefa tsy arabaky teny fa misy heviny hafa de rehefa raisiny zay hevitra hafa zay ohatra hoe hevitra ara-paminaniana de ny ray andro ara-paminaniana mira ray taona ka raha ohatra zany telo andro sy telo alina telo andro ihany dikan'izany de mira zany zay hoe telo taona de io telo taona io zany le hoe izy vita batisa hatram'le hoe nitsangana tamin'ny maty de niakatra ny akany an-danitra sy le maty teo amin'ny azo fijaliana telo taona zay faharetan'izay zavatra zay de io telo taona naharetan'ny atao hoe nisin'le Kristy tetỳ an-tany na le zanak'olona tetỳ an-tany a na le